mbola miasa ve Jesosy, mbola manasitrana ve, mbola manafaka ve Jesosy. Reto fijoroana vavolombelo reto no manamarina ny fiasan'Andriamanitra, mbola manasitrana, mbola manafaka, mbola mamonjy, mbola maneho ny heriny Jesosy Kristy Tompo amin'izao vanim-potoana izao. Za zany nijoroko vavolombelo le dia fanasitranana nataon'i Jesosy. Tamin'ny 2006 narary ny vonto an-kiboko. Mariana aloha izy io fasana famosaviana satria tamin'izany nahiditra hôpitaly tato amin'ny Azera zay. Nataony eko, nataony radio tsy nisy. Tsisy ninninina azo natao. Tena ngeza be mihitsy le kibonao? Ngeza le kibo ny vonto amin'io sady manaikitra ohatran'ireny kakerin-javatra reny le tsy nay. Dia nanomboka mivavaka tao an-trano zay mianaka efa tena narary tsy nahita fanasitranana. Fohifohy taty aorianan'izay dia nisy an'ity trano fivavahana vaon'ny oloko ity taty aminay. Voninahitra ho an'i Jesosy fa tena aretina tsy sitrana nandritra ny taona nataoko hoe 5 taona teo. Nisitran'i Jesosy tao anatin'ny ray andro monjy. Tsy nisy consultation. Nametrany tanana ve anao sa natao délivrance? Tamin'izany niantso ny mpanompon'Andriamanitra hoe izay marary dia ho atao délivrance, fa tao anatin'ny vavaka fanafahana indray mandeha tsy miverina nitsahatra ny aretina. Tsy nisy fanaintainana ny hena ny fivotosana. Zao hitanareo zao mbola velona ny asoma tsara. 20 taona ny délivrance, 20 taona ny fanasitranana, 20 taona ny fanafahana, 20 taona ny fanovana. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. Fa rehefa tonga zany le délivrance dia izy izy roa mpanompon'Andriamanitra tety manao hoe apetrao amin'ny kibonao, apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao izy roa dia napetrako tato satria le izy koa moa zany namaly taty an-damosiko taty dia nataoko ohatr'izao le tanako dia tao anatin'izay anefany tena henoko mihitsy hoe sitrana le izy ary teo anatin'izay dia tena hita mihitsy hoe andritry ny ihany dia miala ny fahavitosana. Za zany io tany an-trano dia gagabe ny zanako manao hoe ary tena kaiza le kibo mama teo. Zany hoe tamin'iny andriny eny tonga dia nisy opération ny tampoka tonga dia tsy hita le izy? Eny tompo, tena andritry ny mihitsy ny tompo dia efa tena tonga dia hoe miala teo le fahavitosana. Tonga tany an-trano anao gagatra amin'ny ankizy ena kaiza ny kibo mama? Tena gagabe ny ankizy hoe fa inona izy no hoan'ny mama sa tao izy mama. Sabotsy fa 7 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso. Rendez-vous atsika jiaby etsy amin'ny collision de Madagascar. Ahitanao ny herin'Andriamanitra, ny fiasan'Andriamanitra, ahitanao zany tanan'Andriamanitra nasitrana sy anao fahagagana eo ny eo 19 amin'ny 7 ora maraina collision de Madagascar, 20 taona ny délivrance. Izy raha ny zavatra nataon'ny tompo dia tamin'ny fomba tsy-saina tsy takatry ny saina. Tamin'ny fotoana izay nitady zaza, efa nitady zaza izay sy ny vadiko dia akany amin'ireny mpanotsy ireny. Rehefa nakany ireny mpanotsy ireny za sy ny vadiko dia tsisy vahaolana tsy nahazo zaza ihany izy. Tamin'ny fotoana misy ohatrany ireny zaza zao akaikinay eo dia nindray no nitsapan'ilay vadiko. Afrina tena ireny nitady zaza? Efa eo amin'ny 3 taona, efa taona maromaro zany tokony nisy zaza hipetraka atao fa tsisy mihitsy. Dia nitady tsy nahazo dia nisy mpitsabo zay, misy reny zaza zay dia meny io ray aman-dreny io tany ohatrany ny zavatra hafahafa reny, zaza fa mony dia tafana dia tany nomena an'ilay olona. Dia lasa ohatrany ny kakana be navoaka ny tao, za tsy nahita fa izy nitantara hoe voaka kakana ao izy dia za efa niteny hoe zaza veny dia tafana dia kakana no zaza ve hoany dia tafana dia tany no hoaniny. Le izy tsy mba le tany ravina tany any reny fa ohatrany tany ohatrany ina le ohatrany charbon le tany le ohatrany charbon le tany manga reny nomena le vadiko. Za moa efa mivavaka navelaka izy nanao sitrapony tao, navelaka nanao sitrapony tao zay tianao atao dia aveo amin'izay teniteniteny fotoana sisika antady any tompo men'Andriamanitra zanaka ihany alleluia. Zazalahy voalohany io sa zazavavy? Io voalohany io dia zazalahy io zaza io, alleluia. Afa-tsao amin'ny fiangonana araky ny sisifanao dia misisika koa valim-bavaka manenjika anao.
iarakitsika anao rodobe ny 19 fotoavy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny collision de Madagasikara mbola tsy miovandriamanitra zany nahitanao reny fijoroana vavolombelona be dabe reny fanafahana fanasitranana fa amin'ity faharoapolo taona ny vaon'olo ity roapolo taona 20e anniversaire en délivrance ity de ho tsapanao eto daholo ny marary rehetra eto ny olona tsy sitrapanafody eto ny olona mahantra eto ny olona bokany trosa eto ny olona lozambady eto ny olona nariny miavana fa manafaka Jesosy ary mamonjy ity fotoana ity no anova tanteraka ny toy an'ny fiainanao ray manontolo mbola tsy miova Andriamanitra anasanatsika menakavy izany fotoana lehibe zany amin'ny anaran'i Jesosy tongava za dia nafatotra ny devoly a bokany trosa dia nefa bokany trosa tsy hitako tony dia tany ale misy miantso manao hoe ary misy mahavonjy za dia zanaka nidadako zany a mpanandro dia rehefa mpanandro dadako aranofo a dia tokony zany efa nanakarena tokony izany efa nilamina dia rehefa tao anatin'ny nafatotro ny devoly a dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa teny an'izay pastera Ertina tao anaty radio ianao zay bokany trosa korotana tokantrano a miadi-tsaina mafy dia zao apetrao ny andronao a ny tananao fahita vahaolana ianao dia naperako elatra zao teo amin'ny saiko le tanako amin'io bokany trosa afa baraka teo amin'ny mpiaramonina tsisy nanahajatsofa bokany trosa dia voaniany tanako a dia savany saiko voninahitra ao an'Andriamanitra aloha zay delivrena amin'izay atao anatin'ny ray volana vao ny delivrena atao anatin'ny ray volana tonga tato dia nisokafan'Andriamanitra an'izay ny lalana ny fidiram-bolako dia le mpitaky trosa zany a nitaky amin'ny telefônina ihany dia nisy tompom-bola anankiray izay teny nanao hoe dia nakatondray aloha ny nitoroteny dia i pastera Ertina ihany no nitoroteny raha nanan'olona trosa ianao dia avelo le olona hitaky aveo le monomonina hiteny zay filazany ihany fianao fotsiny teneny izy hoe omeko ny volanao volan'olona taty aminah tamin'izany a tamin'izany 75 millions voninahitra ao an'Andriamanitra fa afaka nitrosan'olona dia efa nahazo tany a any ambanivohitra valerana eo amin'ny 250 millions dia voninahitra ao an'Andriamanitra ihany koa fefa nahazo tany koa telotoerana premier plat eny amisana ena merity atosika zay mbola tsy nahita dia afaka tonga zay mbola tsy natsapa dia afaka ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra 19 août avy izao amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny collision de Madagasikara ahitanao zany herin'Andriamanitra hikasika ny fiainanao fagagana eo fanasitranana eo fitahina eo manafaka Jesosy mamonjy Jesosy mbola tsy miova ny heriny ho hitanao ny herin'Andriamanitra roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitranana roapolo taona ny fanafahana ary roapolo taona ny falovana vahao ny oloko vahao ny oloko